Ravana malala ho an'Andriamanitra irery anie ny dera sy ny laza ary ny voninahitra, fa ho antsika mpikanompony kosa ny fahasoavany, ny fiadanany, ny fitiavany. Manaraka an'izao fandarana izao indray isika noho ny fandaminany, ka dia inoko fa efa manana fo, saina, fanahy, vonona ny aino an'Andriamanitra indray isika rehetra. Andao hivavaka amin'Andriamanitra tsika mba hitenenany amintsika indray. Andriamanitro rainay any an-danitra, soranay be deaibe ianao noho ny soratra masina izay ety an-tananay. Isoranay be deaibe ihany koa ianao noho izao fandarana izao, ahafahanay mifampahery, ahafahanay miatrika indray ny fiainanay eo am-panomponanao, eo am-pamitana ny iraka izay nampanaovinao anay. Ka dia mangataka izay Andriamanitro, mitenena aminay indray ianao androany, ary izay kosa ampio izay mba hoendry, mba handray amin'ny fahatsoram-po ny afatra izay omenao anay amin'ity androany ity. Tonoina sy angatahana amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ry havana malala, ary ny tompo niara-niasa taminy, izany no teny mahafinaritra. Voalaza ny soratra masina ny amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay niara-niasa tamin'Andriamanitra dia tena Andriamanitra mihitsy no naneo fa niara-niasa tamindray Andriamanitra. Tamin'ny farantsika dia niresaka hoe tsy afaka hisolo ny toeran'Andriamanitra mihitsy isika eo amin'io fiaraha-miasa amin'Andriamanitra io, fa tokony mianatra tsara mipetraka eo amin'ny toerana izay tokony hisy antsika, nametrahan'Andriamanitra antsika, ary mianatra tsara ny hametraka eo amin'Andriamanitra ny toerana maha-Andriamanitra azy, mahatompony ny asa azy, mahampamorona n'izao rehetra izao azy, ary izy ilay manao izay hahatonga ny olombelona rehetra mba ho isy an'ireo vovonjy hiara-monina aminy mandritra ny mandrakizay asany izany. Fa isika ny anjara toerantsika dia fitaovana manaiky no ampiasainy eo amin'izay fomba tokony hiasantsika ho azy sy toerana hiasantsika ho azy. Manasa anareo mba hanokatra indray izay voasoratra ao amin'ny Jaona 4:12 dia ny 9:10. Miresaka ny amin'ny Kristy, Kristy ilay niara-niasa tamin'Andriamanitra. Ahoana ny endriky ny fiaraha-miasa an'Andriamanitra tamin'i Kristy, na marimarina koa dia hoe ahoana ny endriky ny fiaraha-miasan'i Kristy tamin'Andriamanitra, tamin'izy olombelona tetỳ ambonin'ny tany, rehefa nandray ny tafiny maha olombelona antsika izy. Jaona 4:12, ny 9:10. Tsy mino va ianao fa izao ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Niresaka tamin'ny Filipo Jesosy teto, ary tiany aseho amin'ny fomba misimisy kokoa, fomba tena mivantana mihitsy ny amin'ny iarahany miasa amin'Andriamanitra. Dia izao nambarany, ny asa Andriamanitra ny manao azy. Na zany za miteny aminareo zany aza, hozy Jesosy, ny teny izay teneniko aza tsy za no manao an'izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Ry havana malala, Kristy ilay zanak'Andriamanitra, ilay tena niara-niasa tamin'Andriamanitra, dia nambarany tsara ny endriky ny fiaraha-miasa izay tokony ho ataony, tokony ho ataontsika miaraka amin'Andriamanitra. Zao mantsy, efa niresantsika tany aloha, Andriamanitra efa nametraka asa tsara mba iarahantsika mandeha aminy ihany koa, takan'izay niarahany Enoka nandeha taminy, takan'izay niarahany Jesosy nandeha taminy rehefa namita ny iraka nampanaovina azy tetỳ ambonin'ny tany Jesosy. Dia isika indray zany zao no mitazona an'izany toerana izany, ary izao ny fanambarany ery amin'ny 12:12. Jaona 4:12, 12:12. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, zay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa, ary anao asa lehibe noho izany azy izy.
satria izaho mankany amin'ray. Ravana malala, isika tafiditra ao anatin'ilay fianakaviam-ben'ireo mino an'Andriamanitra eto amin'ity tany ity. Nahoana moa isika nitsoy izany? Raha tsy izany ange tsika dia tsisy any andova fiainana mandrakizay. Tsy afaka hanantena ny hovovonjy isika raha tsy izany, satria toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Ireo vondron'olona manokana ireo mino azy, mino an'ilay zanan'lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Dia hoy Jesosy hoe izay mino aho dia ny asa ataoko no ataony koa. Eny anao asa lehibe noho izany azy izy. Ny asa nataon'i Kristy no tokony ho ataontsika, ary io fomba niarahan'i Kristy ny asa tamin'Andriamanitra io no fomba tokony hoe tsika miara-miasa amin'Andriamanitra. Dia izao no voalazany hoe izaho ao amin'ray ary ny ray ato amiko, ary izy no manao ny asa amin'ny alalako. Na ny teny izay lazaiko aza dia ny ray no manao an'izany amin'ny alalako. Za dia fitaovana fotsiny ihany eo am-pelantanana. Izany ny ambaran'i Kristy eo amin'ny 10:10. Dia ilay 10:12 novakitsika teo, isika ihany koa izay mino azy dia zany koa no tokony asa ho ataontsika, ary hanao asa lehibe noho izay vitan'i Kristy azy isika. Nambarana eo ambany eo moa zany ny antony hoe satria izaho mankany amin'ray, voafetra ny fotoana hijanonany teto tao anatin'ny fotoana fohy dia fohy, fa isika kosa, tsika izao no mbola manohy izany asa izany. Dia izany mahatonga antsika hoe hanao asa lehibe noho izay nataon'i Kristy tsika, raha amin'ny velaran'ny asa no resahana, fa izay asa nataony no ataontsika ihany koa. Ny fomba niarahan'ny asa tamin'Andriamanitra no iarahantsika miasa amin'Andriamanitra ihany koa. Zao no voasoratra ao amin'ny Mateo 4:4. Mateo 4:4 dia zao ny fanambarana ny amin'ny asa izay nataon'i Kristy. 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Mateo 4:4, 7:20 ka hatramin'ny 5:20. Ary Jesosy nandeha eran'i Galilea ka nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona teo sy nitory ny filazantsara ny fanjakana, ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra tamin'ny olona. Ary niely eran'ny Siria ny lazany, ka dia nentin'ny olona tany aminy ny marary rehetra izay azon'ny aretina maro samihafa sy ny fangirifiriana, dia ny demoniaka sy izay marary ny androbe ary ny marary ny paralisisy. Ka nahasitrana ireny izy, dia nanaraka azy ny vahoaka betsaka avy tany Galilea sy Dekapolisy sy Jerosalema sy Jodia ary ny avy tany andafin'ny Jordana. Ry havana malala, izany no asa nataon'i Kristy tetỳ ambonin'ny tany. Izany asa izany ilay nanaovan'i Kristy fanambarana hoe zaho ao amin'ray dia ny ray ato amiko, ary izy no manao ny asa. Tsy izany natateraka ny rehetrarehetra ireny, fa ny ray ato amiko no manao ny asa. Za dia fitaovana fotsiny ihany nanaiky ho ampiasainy mba hanao an'ireny asa rehetra izay voalaza ireny. Ry havana malala, isika ihany koa, isika ilay zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra no niamin'i Kristy noho izay nataon'i Kristy ho antsika, dia tonga zanany isika. Fa izay rehetra nandray azy, nandray an'i Kristy, isan'ireo izay mino azy, dia nomeny hery mba ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka dia izao ny fomba hoentsika miara-miasa amin'Andriamanitra dia isika fitaovana fotsiny ihany. Tsy isika no mahavita, fa fitaovana ny ray izay mitoetra ao anatintsika no manao ny asa. Ahoana ny fomba azotsika antoka ny toeran'i Kristy ao anatintsika? Ravana malala, Jaona voalohany 7:7, Jaona voalohany 7:7 dia zao ny fanambarana hoe ary izay mitandrina ny didiny ny mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy. Ary zao ny ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy, dia ny fanahy izay nomeny antsika. Ry havana malala, Kristy dia afaka niteny hoe
ny ray mitoetra ato amiko ary za mitoetra ho aminy. Ianao ihany koa, raha tena tianao zany fomba fiaraha-miasa mahafinaritra, zany fifandraisana mahafinaritra irahana amin'Andriamanitra zany, de zao no lazain'ny soratra masina hoe ary zay mitandrina ny didiny no mitoetra ho aminy ary izy kosa ho aminy, ary zao ny ahafantarantsika fa mitoetra ho amintsika izy dia ny fanahy zay nomeny antsika. Raha ho tena zanaka mpankatoa ianao dia hitoetra ao aminao ny fanahin'Andriamanitra, de hiasa amin'ny alalanao ny herin'Andriamanitra, ary tsy ilaina aseho zany, tsy ezaka avy amintsika no ahafahana manao zay ho tena zava-misy amin'izany, fa ny anjarantsika dia mipetraka ihany mba ho fitaovana eo ampelantanan'Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana? Amin'ny fankatoavantsika azy, fandehanantsika araka ny didiny ary ny fandraisantsika ny fanahiny masina. Fandraisantsika ny fanahiny masina amin'ny fomba mitohy, amin'ny fotoana rehetra, tsy hoe za aloha mba efa tam'izany kosa aloha tena azoko antoka mihitsy fa efa nandray ny fanahy masina tam'izany ka de efa zay le izy, zay efa ampy azy, zay tsiry ava-malala. Fa isan'andro de ilaitsika ny manaiky ny hofenoina ny fanahin'Andriamanitra. Ahoana ny hoe manaiky hofenoin'Andriamanitra? Ahoana ny hevitra zany? Jesosy de nanao fanambarana, inoko fa efa henonao ary efa fantatrao zay voasoratra ao amin'ny Lioka 1:12. Lioka 1:12 de vakitsika manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 9:13. Lioka 1:12 ka hatramin'ny 9:13. Ary hoy izao aminareo, mangata de omena ianareo, mitediava de ahita ianareo, dondony de ho voana ianareo. Fa zay rehetra mangataka no mahazo, ary zay mitady no mahita, ary zay mandondona no voana. Fa iza moa aminareo zay ray rangatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary rangatahany hazan-drano no hanome azy mena rana ho solony hazan-drano, ary rangatahany atody ny hanome azy maingoka? Koa raha ianareo na dia ratsy aza malala hanome zavatsoa ny zanakareo, tsy mainka va ny ray zay any an-danitra no hanome anareo ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy? Ry havana malala, mangataka ianao, raha tena hangataka aminy ianao de handray ny fanahy masina, omeny anao zany, ho fenoina ny fanahy masina ianao. Lay teny fikasany hoe mangata de omena, dondony de ho voana, tediava de ahita, tsy natao amin'ny zavatra rehetra hoe za zany zao mangataka vola zany zao ka dia satria hoe mangata de omena de aleo angatahako le vola fa omeny azy zany. Tsiry ava-malala, ny voalaza eto dia ny mikasika ny fanahy masina, mangata ny fanahin'Andriamanitra de omeny anao. Tsy hoe tsy azonao atao akory ny mangataka vola, efa voalaza hoe raha ohatrany nataon'i Kristy, azotsika atao ny mangataka ny zavatra rehetra eo aminy, fa ilaitsika kosa ny milefitra eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Omeny anao ve zany sa tsy omeny? Zanak'Andriamanitra isika de lazaitsika amin'Andriamanitra ny fanirian'ny fotsika. Ohatran'ilay zanak'Andriamanitra Kristy niantona teo amin'ny hazo fijaliana, de nisy vavaka nangatahany mazava mihitsy tamin'Andriamanitra hoe esory amiko ty Andriamanitra, mahavesatra loatra, esory amiko, fa napetrany tsara hoe kanefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao. Raha azo atao de esory amiko ty. De ohatran'izany koa ny tokony ataonao rehefa mangataka zavatra hafa amin'Andriamanitra, fa tsy mitovy amin'izany ny mangataka ny fanahy masina, fa voalaza fa mangata dia omena ianao. Ry havana malala, teny mamy ohatran'izany no omen'Andriamanitra antsika. Eo am-panaovana ny asany, isika lay eo am-panaovana ny asa fanompona miara-manompo aminy. Mahafinaritra ny Andriamantsika, ilay Andriamanitra zay miantso antsika mba hiara-iasa aminy, satria efa vonona izy ny hiara-iasa amintsika, mba hatanteraka eo amintsika n'ilay hoe ary ny tompo niara-niasa taminy. Ka dia tsika tsirairay zany zao raha anao ny asa fanompona isika, averina ihany, tsy zay asa fanompona tianao atao
fa zay asa fanompona etson'Andriamanitra anao. Lioka toko 4 andininy 412. Dia mbola misy fanambarana anankiray ato mikasika izay nataon'Andriamanitra tamin'ny tompontsika. Lioka toko 4 andininy 412. Ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fanahy nakany Galilia, dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany. Ny herin'ny fanahy no nitondra azy andeha hanao ny asa maha-Mesia azy, andeha hanao ny asa mampamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana azy. Ary dia niely ny lazany, fantatry ny olona tokoa izany asa mahagaga ny tanteran'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy zany. Jesosy ilay nilaza hoe zaho ao amin'ny ray, ny ray ato amiko, ka ny asa zay ataoko dia tsy zany manao fa ny raiko no manao ny asa. Ravina malala, azon'Andriamanitra ho tanterahana aminao koa zany fomba fiasa mahafinaritra zany. Ary ny soratra masina dia milaza Jesosy mihitsy no niteny hoe hanao asa lehibe noho izay nataony azy ianao. Hanao ny asa mivelatra lavitra noho izay nataony Jesosy azy ianao. Hitahinao ny Andriamanitra mba ho isan'ireo izay miara-miasa aminy ianao, ny tompo hiara-iasa aminao ary ianao kosa hanompo azy amin'ny fifaliana. Hivavaka isika. Andriamanitra Rainay any an-danitra, ampio zahay mba ho tena zanaka mpankatoa, ka dia hitoetra eo aminao ary ianao kosa hitoetra atao aminay. Dia ny asa rehetra izay ataonay dia mba ianao no manao ny asa, arak'izay tarihin'ny fanahinao masina anay, arak'izay ampiasanao anay. Andriamanitra, fanarinay lalina miredareda aty am-ponay, izany hoe ianao mihitsy no tena miara-miasa aminay, ianao mihitsy no mampiasa anay, izay kosa dia mahita fifaliana eo amin'ny fanomponanao. Engany Andriamanitra mba ho tena zava-misy eo amin'ny mpiaino rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao izany, mba ho tena zava-misy eo amin'ny mpanomponao, eo amin'ny fiangonanao rehetra ne izany, ka dia ho samy miaraka hanompo anao amin'ny fifaliana izay rehetra. Misy ny fekiana, misy ny zavatsarotra, eny na samy ao amin'ny fiangonana aza dia mety hisy ny vary sy ny tsiparofary miara-maniry eo, fa izay rehetrareto Andriamanitra, angatahako ianao mba hiasa aminay. Raha sanatria nisy tsy tena nanompo anao tamin'ny fonay sy tamin'ny fifaliana izahay, dia mbola fotoam-pahasoavana izao, mbola afaka miova. Ovay izahay Andriamanitra, amboary izahay mba ho tena mpiara-miasa matoky aminao, dia hanompo anao amin'ny fifaliana amin'ny andro sisa rehetra izay mbola omenao anay, na ho vitsy zany na ho lava. Angatahako amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen.